Ity amin'ny gare routière Rantany misy anay amin'izao fotoana izao efa samy iomakomana ny fiara rehetra anainga hiala ny tanàna Mahajanga hiakatra ny Antananarivo. Araka ny fantatra moa misy fahatapahana sy fanamboarana amin'izao fotoana izao ny tetezan'ny betsiboka tsy sakana ho an'ireo mpandeha nefa izany rehetra izany. Ndeny ho antanitsika ireto mpandeha ireto. Andeha Antananarivo. Amin'ny arivo manko izy mandeha fa amin'ny maraina izy mety occupé vandreo zany le sodirany le fanamboarana le tetezana. Any Antananarivo. Efa enoeniko ihany. Anatin'ny izay matoa izy mitondra dia mahafantatra ny programma hoe amin'ny firy mikato na amin'ny firy mivoa. Tsy fantatra mihitsy, izay tsy mahalala mihitsy hoe misy an'izany. Araka izany moa dia tsy sakana ho an'ireo mpandeha ny fanohizana ny diany hiakatra ny Antananarivo na dia misy aza ny fanamboarana etsy amin'ny tetezan'ny betsiboka izay. Na izany na tsy izany ihany koa tsy misy fiantraikany eo amin'ny sarandalana na ny fiakaran'ny sarandalana izany fahatapahana izany. Misy ary ny resadresaka amin'ny fanaovanay tamin'ireto mpamily ireto. Tsisy hevitra afahana miala amin'ilay izy fa rehefa tonga ny fotoana hatapahan'ilay izy dia miandry eo zay. Miandry eo zay fahalalanay zay satria maraina ilay izy tsy tratranay amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 eo ilay izy mihidy. Dia avy eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 hatramin'ny 2:30 eo izy misokatra. Dia raha tafandalo eo anao amin'izay amin'ny 12 ka hatramin'ny 2:30 zay dia afaka ianao fa rehefa tsy afaka amin'izay ianao dia efa miandry ny fisokafany hariva koa. Raha mizaka eo foana fa dia efa mandefitra eo foana mpitatitra. Tsy misy fiovana ve izany? Tsisy fiovana. Samy vaintsainky ary mbola misy miady varotra hatreto aloha. Fanatsarana aloha le izy tsy manahirana raha mifijery azy. Zany hoe fanatsarana ny lehilahy. Zany hoe manahirana aloha amin'ilay hoe fotoana miandry ela be nefa izy manatsara dia tsy manahirana ny lafiny. Janona. Janona mihitsy aloha na avery apita ianao na avaty zany dia mijanona eo miandry an'ilay ora. Arakaraka ny ora fahatongavanao ohatra hoe tonga amin'ny 12 ianao na raha tonga amin'ny 1:00 ianao zany dia miandry adiny iray dia amin'ny 12 mivola izy. Hatramin'izao aloha mbola tsy misy fiantraikany amin'izany satria tsisy ifandraisany ilay izy. Tsisy ifandraisany. Fanamboaran-dalana iny dia ekena aloha. Hatreto aloha zany dia tsy misy fiovana fa mbola mijanona amin'ny vidiny ihany ny sarandalana ho an'ny Mahajanga Antananarivo. Araka ny fantatra hatrany dia mety haharitra hatrany amin'ny volana Oktobra moa ity fanamboarana tetezana etsy amin'ny betsiboka ity izay.